sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Ankafaliagna mandrakariva ry mpitandrigna jaigny no anoloragna fiarabagna ho anareo magnaraka ity fandaharagna ity na amin'ny alalan'ny radio Fagniry na amin'ny alalan'ny olo raiky amin'ny Facebook. Ny ten'Andriamanitra sy ny fampianaragna avy amin'ny ray aman-drenitsika araka zegny no amezagna anareo amin'izao fotoagna izao. Ny loha hevitra amezan'ny eglizy atsika amin'izao alady fa 7 zao dia ny hoe ny fijaliana azo ampiasaigna ho fagnavotagna. Ny vakiteny voalohany boky izay empaminany toko fa 3:10 ny andinin'ny 10 ka hatramin'ny andinin'ny 11. Sitraky ny tompony nanorotoro ny mpanompony tamin'ny fijaliana nefa rehefa voatitry ny fanahiny ny sorom-panonerana dia ahita taranaka izy. Ho lava andro iainana ary ambinina eo an-tanany ny hevitra nokasain'ny tompo. Noho ny fijalian'ny fanahiny dia nahita izy ka ho afapo. Ilay marina mpanompoko noho ny fijaliany hanamarina olona betsaka ary ny tenany hivesatra ny heloko ireo. Izany ary ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra. Ni fitiavana manaru na fautana maru. 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 Mafantatrawe unetu ififadila tena soto ni mama ni fatuta charadarni ni manala ni kinzo ni letuga ni manafaka ni ula ambaulina ni manjava sayeli kazuga rehaja. Ni manjava sayeli kazuga rehaja. Bafantatrawe unetu ififadila ila suta imi
Isara Anunola Nazarabari Mapiatalo Simana Jalufala Imana Nere Usara Ramitafi Tiudina Tita Fanufu Tuanau Tiudina Tita Fanufu Tuanau Nifitiabana Manaru na Fontana Maru 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 Shani, dei pusakatuni mazavatin nararani, darapazavana, aranula tanyana, siela fana fana, shemeti, urachana reja. If it's
Ny vaky-teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio, toko faefatra, andinin'ny faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ry kristianina havana, manana mpisorona lehibe isika, zay lasa namaky ny lanitra dia Jesoa zanak'Andriamanitra, ka oka ho tanantsika mafy ny finoana efa nekentsika, satria tsy mpisorom-be tsy mahalala mangoraka ny fahalementsika ny antsika, fa efa nalempanahy tahaka antsika tamin'ny zavatra rehetra izy, afa-tsy tamin'ny fahotana. Koa oka isika hanatina ny fikitrahan'ny fahasoavana amin'ny mpahatokiana, mba azoantsika famindrampo sy ahitantsika fahasoavana ary hamonjenantsika amin'ny andro ilantsika izany. Zany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Ny evanjely ry mpitandregny ajegny ary dia nalaigny tamin'ny evanjely masina nosoratan'ny Masinda Marka, toko 10, ny andinin'ny 15 ka hatramin'ny andinin'ny 17. Tamin'ny zany andro zany, nanatonandro Jesosy i Jakoba sy Joany zanaky Zebede ka nanao hoe: ry mpampianatro, tianay mba ataonao aminay zay hangatanay aminao. Ary hoy izy: inona no tianareo ataoko aminareo? Dia hoy ireo: oka ny anankiray aminay mba hipetraka eo ankavananao, ary ny anankiray eo ankavianao any amin'ny voninahitrao. Ary hoy Jesosy taminy: tsy fantatrareo zay angatainareo. Moa mahasotro ny kapoaka zay sotroko va ianareo? Na mahazaka ny batemy zay anaovana batemy ahy? Hoy ireo taminy: zakanay. Fa hoy kosa i Jesosy: raha ny kapoaka ho sotroko dia hosotroinareo ihany tokoa, ary ny batemy anaovana batemy ahy dia anaovana batemy ianareo ihany koa. Fa raha ny petraka eo ankavanako sy ny eo ankaviako dia tsy ahy ny anome izany, fa ho an'izay nanamboarana azy ihany izany. Noho nandre izany izy folo-lahy dia tezitra tamin'ny Jakoba sy Joany, fa nantsoiny Jesosy izy ireo ka nilazany hoe: fantatrareo fa amin'ny fanjakan'izao tontolo izao dia ny mpifehy no mitsangana ho tompo mandidy, ary ny lehibe no miseho ho mpifehy manam-pahefana. Fa aminareo kosa tsy mba tahaka izany, fa izay teo lehibe indrindra no oka ho mpanomponareo, ary izay teo ambony indrindra eo aminareo no oka ho mpanomponareo rehetra. Fa ny zanak'olona tsy mba tonga ho tompoina, fa mba hanompo ary afoy ny ainy ho fanavotana ny maro. Zany ary ny tenin'ny Tompo, derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina havana, raha tamin'ny alahady lasa teo arsika nandinika hoe inona no arena tena izy, aiza no arena tena izy, ary iza no arena tena izy, ary fomba hoana no ahafana mitandraka an'izay arena izay mba arena mamokatra tokoa ary mamokatra ho an'ny be sy ny maro. Zay no banjintsika tamin'ny alahady lasa teo, ary noatra terisika ary
fa izy Jesoa no arena tokana ary amin'ny alalany sy miaraka aminy ary ao aminy no ahafahantsika mivelona sy mivelatra mba hazahosika ny tena fiainana satria ny fiainana no any arena ary zay no ny fanontaniana napetraky ny tovolahy ary ny zay koa no katsain'ny Salomona tamin'ny alahady teo ary zay ny tena fahendrena ka izay indrindra ry kristianina havana amin'izao alahady izao dia atorony ny evanjely amin'izao lahady 720 mandavataona izao atorin'ireo tenin'Andriamanitra amintsika fa sy tany malemy anorena mpangady anefa ny fanarandian'ny Kristy satria izay no arena mametraka ny Kristy ololaharana sy tany malemy anorena mpangady ary sy fitadiavana voninahitra fa fanompona ary matoy izy fanompona dia sy maintsy misy fahafoizana izay ary sy maintsy misy sakrifisy ka izay indrindra no nananarany Jesoa anireo Zakoba sy Joany zanaky Zebede zay nengavy azy ary nangataka mba hoeo anilany akavanana sy eo akavia any amin'ny voninahitra ao. Lazain'i Jesoa ary fa mikasika ny voninahitra dia ny ray ihany no mahalala azy fa taro koa zany fa sy ny voninahitra no arena fa zay misy an' Jesoa ary dia izay no nilazainy tamin'ireo mpianatra ireo ary anontaniany amintsika moa mahasotro ny kapoka zay hosotroko vahanareo izany hoe io ny lalana mitondra amin'izay arena izay mitondra amin'izay fiainana izay dia sy maintsy misotro ny kapoka izany hoe sy maintsy vita batemy isika izany hoe mandalo amin'ny fiainana feno fanandevozan'ny fahotana dioviny ny batemy isika mba hiditra amin'ny fiainam-baovao ary izay fidirana amin'ny fiainam-baovao izay no azahosika ary ny tena falavorariana ao amin'ny Jesoa azahosika ny tena fiainana ka tsy ny voninahitra izany no lalana fa ny lalana ny joran'ny Kristy dia ny lalany fahafoizana ary zay no mahatonga azy nilaza tamin'ilay tovolahy milaza amintsika amin'ny dio ny fananantsika rehetra izany hoe izay rehetra sampy manakotra sika say hita azy fa sambatra ny madio fo fahitan'Andriamanitra ary dia izay no ambarany Isaia mpaminany amintsika ary amin'ny vakiteny voalohany mety heritreritra isika hoe tadiavina zany ny fizaliana sanatria zay sy ny fizaliana no aren'Andriamanitra sika sy no aren'Andriamanitra amin'ny fizaliantsika fa no aren'Andriamanitra amin'ny fiadanana ary amin'ny vavaka ampianariny antsika dia sy nilaza izy hoe meo anay anio ny fizalianay isan'andro fa omeo anay ny anina ho anay ary izy nilaza hoe ampy ao Matio teny amin'ny toriteny eny an-tendrombohitra ampy izay atolotry ny fizaliana anio ka izay indrindra sy hoe ny fizaliana ny katsaina fa sy maintsy misy sakrifisy ny fampizalian-tena zany no mitondra amin'ny fanadiovana ny fo ka raha madio ny fo dia hita an'Andriamanitra ary zay no ambarany ny taratasy ho an'ny Hebrio fa i Jesoa no mpisorombe ary manadio asika ilay mpisorombe ka anjara asika ary no mandray azy satria mpisorombe mahalala mangoraka tia asika izy ary efa izy azany marimarina kokoa ary kristianina hafa no izy mpisorombe sady sorona no mandray ny fizalisika rehetra nandray ny rofosika rehetrarehetra izy ka
anjarasika ary no manatona azy mankanesa ty amiko ianareo izay mananentany manavesatra fanamevana anareo aho entony iziogako fa mora entina njiogako ary izay no anamevana ny fizaliana eo amin'ny fiainansika ry Jesosy Tompo efa niresinao tokoa izahay rehetra ary dia efa nao no mitondra ny fizalianay rehetrarehetra efa nandray ny rofonay rehetrarehetra ianao ka ampianaro ary zahay iombona amin'izany fizalianao zany ka amin'izay ianao no arena ho anay ka sy mikasaka voninahitra izahay fa ao anatin'ny fanompona ka ampio izahay ahay anompo anao ary fanasoa anompo ny namana fa izay ny lalam-pamonjena ho anay ahay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro izahay ka na dia eo aza ireny fahoriana sy fizaliana ireny dia ireny ny lalana anadiovanao ny fonay ka raha madio ny fonay dia mahitanao ary raha mahitanao dia mahita ny asambarana aoka tanteraka izany minaran'iray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavana